vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantely izy mba Nanisik ang punyang palay aminiran miarabatsika mianakavy izay manaraka tsy tapaka n'izao fandarana izao a ny pasteur Fandeferana David sy ny pasteur Michel Florien no eto amin'ny fanolorana n'izao fandarana izao indray manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mianakavy a araka ny tselam-pamantarana na ilay générique hitanao teo aloha teo dia ny trano fivavahana vaony oloko no mitondra ny fandarana ao anatin'ny tokantranontsika amin'ity fotoana mahafinaritra ity mialohan'ny idirantsika amin'ny zavatra tena antony eto pasteur ny fanazavana ny soratra masina ny fitondrana ny retardalan'ny fanahy masina zay hoentina anova fiainana dia ivavaka isika manasanao zay anatin'ny tokantrano hiaraka ivavaka aminay a manasanao ivavaka tsika tompoko ray masina tsara indrindra makasitraka satria lehibe ny fitiavanao lehibe ny fahasoavanao ny famondram-ponao tsy hitalany ny alalan'ny fitiavanao tsy takatry ny saina no mahatonga anay mbola afaka mizara ny teny fahasoavana ny teny famarinana ary mahatonga andretolo reto zay mbola afaka mahita sy maheno anay taio manokana tompo zao fandarana zao ary anendry ny fony tsiraray avy ianao ho tonga talolona ka ny fony a aniriny ny teninao amin'ny anaran'i Jesosy amen iny ary tompoko tsy andrela isika pasteur Michel satria zava-dehibe ny ifampizarany eto androany a iresaka fotoana anankiray goavana amin'ity asabotsy ho avy zao ity a fotoam-bavaka lehibe isy grande délivrance ary délivrance spéciale ho an'ny fo zay moa no resantsika amin'ity sabotsy ity a ny toerana dia etsy amin'ny Foibe Mangarano 2 a eo amin'ny Damascos no mitsofoka 400 metatra ianao dia tonga ary ny anankiray kosa dia eto amin'ny Foibe Ankiriry a apitan'ny Bazary May na ao amin'ilay toerana antsoina hoe Paradise teo aloha milohan'ny tondrana fanazavana pasteur dia amaky ny ten'Andriamanitra isika iresaka makasika ny fo sy ny zava-misy iainan'ny olona amin'izao vaninandro farany zao a izany ovakitsika ny bokin'ny Salamo fa 7:30 Salamo fa 7:30 a eo amin'ny andininy fa 4 Salamo fa 7:30 andininy fa 4 amin'ny anaran'i Jesosy Jehova o ampafantaro ny farako ao sy izay ohatry ny androko aoka ho fantatro fa olokandalo aho indro efa nataonao vodivoam-pelantanana ny androko ary ny fiainako toy ny tsinitsinina eo anatrehanao zava-poana ihany tokoa ny olona rehetra na de ny matanjaka aza aloka tokoa ny fandehanan'ny olona zava-poana tokoa no hitabatabany miariarena izy nefa tsy fantany izay ho tompony izany pasteur Michel Florien makasitraka anao pasteur Fandeferana David tao anatin'izay fitondranam-bavaka nyity fandarana ity moa zany a dia kasitrana ihany koa ireto mpijery atsika reto izay manaraka tsy tapaka nytony fandarana tony a isorana ihany koa ny namana teknisianina rehetrarehetra zay manapita ny sary any anatin'ny tokantranontsika any amin'ny asabotsy ho avy zao araka ny efa voalazanao teo am-piandohana pasteur dia misy ny fotoam-bavaka lehibe sokoavana zay toto saina iry amin'ny trano fivavahana vaon'ny oloko Foibe Mangarano faharoa 400 metatra avaratry ny fiangonana Damascos ary etsy amin'ny Kiriry apitan'ny Bazary May Paradise teo aloha no afantaran'ny olona azy pasteur fa trano fivavahana vaon'ny oloko izy am'izao ny safidy itony loha hevitra itony tsika pasteur tsy ny hoe mba andresen-dahatra olona fa tsapatsika mihitsy hoe famangin'Andriamanitra amin'izao vanim-potoana zao dia tena hita hoe misy karazana
ady ara-panahy izay atrehan'ny tokantrano tsirairay avy ary atrehan'ny olona ihany koa izay azo lazaina hoe efa mpivavaka mpiditra am-piangonana mpandray fanasan'ny tompo ihany koa zany dia mahatsapa hoe misy zavatra tena tsy raisiny ary eo no zavatra tiatsika ao ampitaina pasteur hoe maro ny olona efa manota izy teo efa tsy te ohatrany tsy mahatsapa tsony an'izany hoe amaminy fiarahana amin'Andriamanitra zany amaminy fanompona an'Andriamanitra zany be de be amin'ny kristianina na ny mpanompon'Andriamanitra na ny mpivavaka no miditra any am-piangonana fa ny zavatra hita pasteur de hoe tsy mahatsapa itsony reny olona ireny ny amaminy fiarahana amin'Andriamanitra ary zay no mahatonga ny Davida somary nyresaka nyty teny ty tamin'izany fotoan'izany manao hoe Andriamanitra ampafantaro ao ny androko ozy izy ary aoka ho fantatro fa olon-kandalo zany hoe tiany Davida ho fantatra mihitsy ny fotoana iainana eto ambonin'ny tany fa ny fotoana iainana eto de tsy tiany ho lany lanina amina rehaka zao tontolo zao amina zavatra hafa ivelambelany fa tiany ho ampifantarina hoe ny fotoana rehetrarehetra izay iainako eto ambonin'ny tany de olaniko amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny volako ny arenako ny fatanorako ny tanjako dia olaniko amin'ny fanompona an'Andriamanitra zany ny pasteur no mahatonga atsika amin'ny rahalahy mandroso eto amin'ity fahitalavitra ity amin'izao fotoana zao te hiresaka amin'reto mpijery atsika ireto manao hoe ianao ve amin'izao vanim-potoana izao vaninandro iainanao zao inona mba be ao anatin'ny fonao ary tena mba mitoetra ao anatin'ny fonao tena ao am-ponao ve zany hoe andova fiainana mandrakizay zany ary raha mivavaka ve ianao de tena anisany maresy lahatra anao ve ilay tena fitiavana an'Andriamanitra baiboly manko de milaza pasteur fa any amin'izay toeran'ny aren'ny olona de any koa ny fony any amin'izay toerana itoeran'ny aren'ny olona any koa ny fon'ny olona tena ao amin'Andriamanitra marina ve ny fonao tena ao amin'ny fanompona an'Andriamanitra marina ve ny fonao ve de tena tafatoetra ao amin'Andriamanitra marina sola any amin'ny zavatra ivelambelany maro manko pasteur ny tratran'izany amin'izao vaninandro zao lasa tsy manam-potoana ivavahana tsy manam-potoana anompona an'Andriamanitra tsy manam-potoana andehanana ho any am-piangonana fa manam-potoana olanina mandeha manenjika boîte de nuit mandeha makany amin'ny toerana maro samihafa ary misy kristianina aza pasteur tsy manam-potoana tsony izy amakina baiboly andinihana ny sitrapon'Andriamanitra fa izy ndray manam-potoana makany amin'ny restaurant tsy manam-potoana indray izy mba amafazana ny volany itoriana ny filazantsara iarana miasa amin'ny asan'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana misy azy ao de manentana ny pasteur manao fiangonana tsika misy etsika ngeda be ho ataotsika misy zavatra ngeda be ho ataotra zao ka mila vola zao million 200 millions 400 millions fa izy manam-bola be mipetraka any amin'ny banky ary izy tena mpivavaka tompona andraikitra anatin'ny fiangonana io fa ny zanak'io ramatoa io na ny zanak'io rangahy io na ny zanakao zay mahitanay am'izao fotoana zao miaina ao anatina faratsiana sy fahavetavetana le lamatoa mifokarongony sy misotro toka lalao vehivavy eraky ny tanàna le vavy faravavy mba endriendry kely mba manaranaraka anao kely mivava keny izy na de efa manana ny tokantrano ary lehilahy evindray dia mpiloka eraky ny tanàna manentsika karazana casino miloka eraky ny tanàna de enao mieritreritra fa andovan'reo zanakao reo no andovan'io areny io ary ny fanontaniana aza pasteur araka ny tenin'ny Davida eo manao hoe tsinitsinina tokoa ny eo izy ny alehan'ny olona zava-poana tokoa ny nitabataban'ny olona ary na de zay milaza ho matanjaka aza pasteur dia tsinitsininy zany mazava be ary zay ny teneny izy ary nieritretinao andovany io iza nieritretinao andovany io iretin' le misotro toka sy le mifoka sigara sy le miaina amin'ny faratsiny reto sa ity vehivavy le mba eritretinao tsotsotra kely ty za tena miteny anao nefa fa raha sanatry ny vava lasa eo ianao mety tsy anaiky izy roa lahy reo ary tsy ho avelan'ny tena hitatana ny areny ty faravavy kely ty ary zany pasteur mitsitsika itodiana amin'reto olona reto satria any anatin'ny fon'ny olona efa misy vato misaka ka oziny de voly manao hoe aza lefa any amin'ny fiangonana zany ny volanao aza totona any amin'ny asan'Andriamanitra zany ny volanao baiboly nefa milaza miariarena ho anareo any an-danitra zay tsy misy kalalao manimba tsy misy arafesina miariarena anareo ho any an-danitra manaova kitapom-bola ho anareo any an-danitra zany hoe izy ataon'ny olona pasteur eto amin'ity zao tontolo zao ty amin'ny fiainana fanompona an'Andriamanitra dia andraisanao valim-pitia eo anatrehan'Andriamanitra izany ka zany indrindra no atongavanyity aloha hevitra tya amin'ny asabotsy ho avy zao dia ao anatin'ireo toerana anankiroa zany dia misy lehilahin'Andriamanitra zay tena manana ny fanomezam-pahasoavana manokana pasteur amina délivrance momba ny resaka fo zany satria ao anatin'ny fo zavatra resantsika eto raha ao am-potsika ny fitiavana an'Andriamanitra
de manaraka ny sitrapon'andriamanitra ianao manao ny sitrapon'andriamanitra ianao ary eo no ahafahanao mahatateraka ny zavatra anankiray zay mety irinao so taterahanao sy angatanao ary zay no mahatonga ny olona araka ny teniko amin'ny pasteur zay no mahatonga ny olona tsy mahavita manao sakrifisy amin'ny asan'andriamanitra tsony tsy mahavita manao amin'ny asan'andriamanitra tsony satria ny zavatra be ao am-pony de ny arenany ny volany ny fananany ny zanany zay ny be ao am-pony ao anahoana ny taranako raha miala eto anahoana ny mahavony reto akizy reto manahoana ny ohatran'izao nefa ny mampalahelo pasteur manangana trano ianao ato manangana orinasy ianao aty misy zavatra be deabe atsanganao ary ianao mahatsapa mihitsy hoe tsy afaka tena mifaly sy miravoravo am'ireo ianao nefa ianao de mpivavaka ihany tena tompona andraikitra angida be ao anatina fiangonana anankiray ianao de tsapanao nefa tokony tena ao amin'andriamanitra no ahitako fifaliana ary ndraindray zany de afeniny devoly pasteur ka mahatonga ny olona miteny manao hoe kanenareo mikitika ny volan'ny olona maka ny volan'ny olona raha miresaka antsika pasteur tsy te resaka hoe aka ny volan'ny olona fa te hiresaka ny fitiavana an'andriamanitra ataiza ny fitiavan'ny olona an'andriamanitra fa raha miditra restaurant ianao mandany amina million ianao ao anatina 3 alina ohatra ao anatina restaurant anankiray rehefa mandeha manao vakances fa raha any am-piangonana misy asa an'andriamanitra amin'ny toerana anankiray misy asa fanompony fa vitsy ny olona no afaka manao an'izany satria ny antony pasteur mandalo olana ny fon'ny olona misy olana ny fon'ny olona amin'izao vaninandro iainantsika izao pasteur fadeferana ia zava-dehibe ry havana zay tiana no mitodika aminao araka ny voalazan'ny baiboly manao hoe aloka tokoa ny fandehanan'ny olona ny baiboly ange pasteur manazava tsara hoe i olona mieritreritra hoe lavelona be io mety ny ray am'ireo zaza maditra ireo ange pasteur zanakao maditra ray am'ireo no mety hanapaka ny lalan-dranao de inona moa aniza zay niarinao ho aniza manana olanao amin'ny fony olona pasteur zao inona ny antony araka le teninao teo izy miariarena fa tsy fantany izy no tompony zany zany ange ny tena lojika ianao miariarena de izy hoe zanako ny tompony io ary raha midiny zanakao io afaka fotoana foy ianao mbola velona misy ray aman-dreny ange misentry zao pasteur ny asa mpanjakana nanany maizy azy fampijalian'ny zanany satria antitra izy zao ianao ma ray vola retirety ihany fa ianao hoe any am-pona ao any misy problème anatin'ny fona ao any misy olona nangeza be araka ny tenenao teo ndray andro pasteur tadidiko ty tantary ty lehilahy miaramila anankiray lehilahy manamboninahitra anankiray mahita fandana tamina fahita lavitra toy izao moa no nanombohany mivavaka io lehilahy io rehefa nanolo tena ao amina miaramila zany moa fantatritsika tsara pasteur setrasetra zany fa ny zanany lahy anankiray pasteur natapaka lalan-dra azy jereo tsara tsy le fahefana na le mamanamboninahitra azy no natonga azy tapaka lalan-dra tsy nanenjika adalo no natapaka lalan-dra azy fa ditra anjanaka satria nenjehan'ny eritrery loatra ilay ray mpianakaviana manao hoe ny zanaky ny olona voaintsiko amin'ny lalàna ny olona voaintsiko amina dressage dressena io zazy io koa nefa tambola kely tena nanaraka ny zavatra napetrany rehetrarehetra fa tamin'ny fotoana anankiray tsy ampozina pasteur Michel naditra io zanany io tapaka lalan-dra le ranga satria inona ny antony na tonga de nihitsana ny voninahitra ilay ray mpianakaviana noho ny amin'ny zavatra nataolay zaza ny tiana io fantatro angery avany ianao ane mety manamboly fa ao anatin'ny fonao misy problème amin'ny rafozanao hitanao io no mahatonga anareo mivady miady lavy io resaka vinantso sy rafozana tsy hitan'ilay ray mpianakaviana na lay ray mpianakaviana tsy ny vinanto vavy sy ny rafozam-bavy ihany pasteur ny misy olana indraindray fa rehefa vinanto sy rafozana ndraindray rehefa manana olana ao amin'ny fony olona ozy izy ny tenin'ny salamo mpanao salamo manao hoe Jehova ampafataro ny farako zany hoe Davida de natsinjo lavitra manao hoe mba ohatra ny ahoana re fiafarako ty de tsy olombelona moa nanontany tsy nanontany tena koa izy fa nanontany an'Andriamanitra manao hoe ampafataro ny fiafarako androany izahay mitodika aminao ampitiavana ianao ane mahita an'ity fahita lavitra ty matetika mihainy fandarana eto matetika fantatrao tsara fa mila vavaka ianao mila délivrance ianao ny fonao misy zavatra mangeja azy misy vehivavy mahita anay zao ianao de diso fanantenana lava ianao tsy mba mety mahatsangana tokantrano roa samy hafa ny rain-janakao tafitohana foana ianao malahelo lava ianao inona moa ny dikan'izany
tsy fantatrao zay mety hoe afaranao raha eo amin'andriamanitra ny fiafaranao de izy no ametraka zavatra pasteur Michel hoe raha teto izy nianjera ositraniko izy eto ho afahako izy eto fa raha mbola onjonjonao samy rery na isy lehilahy manome toky anao fanotelony azy rehefa tsy andriamanitra no manome anao an'io de miala ho azy ndray io rehefa avy tokatrano maro pastera no rava vokatry ny olana any anatin'ny fo ray mpianakaviana endry be tampotampoka teo ny teny hoe ndeha anao mission tsy miverina tsony efa zavatra misy zany pasteur ray mpianakaviana na lehibe zaza 5 taona avadina 20 taona avadinareo na mpianatra tsara ny zanakareo izy anao baka ny zanakao zao tsy mitondra karamamody tsony izy nanomboka tamin'ny farany volana lasa teo maratra ny fonao malahelo ny fonao tsy fantatra hoe ahoana ny fiafaranao tsy takatry ny sainao manao hoe ahoana ny fiafaranao ozy izy ny ten'andriamanitra hoe aloka ny fandehanan'ny olona zava-pona ozy izy na de ny matanjaka azy de zava-pona ihany tokoa ny olona rehetra na de matanjaka azy ny ianao mihevitra ny tenanao manao hoe na andray ny taranako tsy mahantra mandrakizay tsony tadidio fa tsy ianao no manoratra nyty tantary ty tsy ianao no mitondra ny fiainanao io rery fa mila nylay lehilahy anankiray atao hoe jesosy ianao mila ny jesosy ianao mila nylay mpamonjy lay mpamonjy morazo indrindra amin'ny andro fahoriana ny voalazan'ny mpanao salamo azy lay mpamonjy ny olona very ny tena marina ange ianao efa mivavaka fantatro tsara ange zany resaka fivavahana zany tao ihany ange ianao nialy efa mivavaka tamin'ny toeram-pivavahana anankiray ange ianao de tafotoana stezitra tao de nialy de io fa manana olana ny anatin'ny fonao ianao lasa ohatrany misy olona nge pasteur Michel ohatrany kizitina lava zany ohatrany tsisy fiainana milamina vola miditra foana tsy ena mandeha foana de ianao mieritreritra manao hoe sa mbola tahin'andriamanitra mbola mety ny atao hoe tsy fantatrao ny fiafaranao aloka ainao zany hoe aloka zava-pona voadila ny masoandro pasteur lasa ny aloka vo lasa ny azavana lasa ny aloka mampatonga ny olona misy aloka ane pasteur de resaka hazavana ka inona moa ny tombotsoany reto olo reto raha miala amin'ilay atao hoe jesosy izy misy mpivavaka maro am'izao tsika miresaka zao pasteur no tsy mivavaka tsony maheno ny fanaratsiany olona tsero maheno ny resaky ny olona eny amin'ny tambazotra tserasera maheno ny faneho-kevitry ny olona manao hoe fivavahany zany ange fangoronan-kareny tsisy arena orinao pasteur rehefa tsika moa manasa an'ireny olona le miresaka ohatran'izany reny satria misy indraindray koa reny marary fo reny olona reny pasteur misy areti-pohany am'le olona de miteniteny foana manandrama tonga any am-piangonana olona potika ny fiainana ny tonga ao olona zany olona tsona eto amin'ny télé sy radio zany ny atsotsika eto pasteur olona reraky ny fiainana olona manana olana any amin'ny fony any ny dokotera mitemana hoe mihinana fanafody mandra-pahafaty reny olona reny le atsotsika pasteur miakatra sy midina lava ny tension anao tratrana palpitation ianao misy olona nge pasteur any amin'ny fony marary de nitongotra mivoto e ozy izy ny voalazan'ny Jeremia zay manao hoe fo de mamitaka no mihoatra noho ny zavatra rehetrarehetra any amin'ny fonao marary mitarehanao no mibotsina mivotovoto ny fo marary ny kibonao feno rano jerevy tsara nge zany zavatra pasteur zay le fitaky satana pasteur ary raha tsy andriamanitra no mampafantatra anao ny fiafaranao de tsy ahita zavatra tsara zay moa nilazantsika azy hoe tsy ahita zavatra tsara le hoe tsy ahita zavatra tsara de hoe tsy manana fiadanana ianao sambatra nge pasteur ny olona mahita ny fiafaran'ny fiainany hoe ito agny de efa azoko atsaina fa ohatr' zao ara-pitso mafaly akeza pasteur ao am' jesosy ihany misy an'zany fifaliana be zany ozy izy hoe indro izy efa nataonao vody voam-pelatanana ny andro ito vody-pelatanana ito kely zany pasteur kely zany ary ozy izy hoe zava-pona ihany tokoa ny olona rehetra na de matanjaka azy ianao manana vola de manohatra fivavahana makahala fivavahana manenjika fivavahana mandalo itompoko mandalo toy ny aloko io arena io aza matoky ny arena miovaova o ny tenin'i jesosy aza matoky ny arena miovaova aza petraka any am'zany ny fonareo fa apetrao amin'andriamanitra zany no antony ty fotoany ty pasteur miantso an'reto karazan'olo reto izahay anao defitsika fanamby zany no apetraka fa afaka délivrance lehibe misy tanora mbola tsy manambady fa ianao malaelo lava tsy fantatry ny ray aman-dreninao ity fandarana ity zany matoa hitanao de tsy mila miera amin'ny ray aman-dreninao aloha ianao fa ianao marary fo fa tsy ny ray aman-dreninao
isak'alina ianao isak'ariva ianao misento malahelo satria ny sambaina tovolahy ianao de misento ianao tratrana ratrapo ianao nefa vao 20 taona ianao vao 5 taona 7 taona ary am'izao vaninandro zao paster sambain'ny devoly ny tanora any amina resaka ratrapo alahelo malahelo lehilahy anankiray tsy akavady anao akory ianao fananimbanao fotsiny raha tsy jesosy ny miditra ao anaty fonao raha tsy jesosy ny mandroso ao anatin'ny fonao zava-pony zany ary zany no anaovantsika defia am'ty asabotsy ty paster amy 7 ora maraina manasanao zay etsy amangarano 200 metatra mitsofoka amin'ny lalan'ny damaskosy iny a rehefa tonga mangarano ianao mandeha tikitiky na mandeha posy na ianao zany miteny amin'lay posy na tikitiky hoe am'vaony oloko mangarano na eo amin'ny damaskosy miala de efa misy akeo eo paster de manaraka ny lalan'iny mahitsy fotsiny a misy manoro lalana anao eo ihany koa ny eto akiriry ampitany bazary may na ao amin'ilay toerana nisy ny paradise teo aloha zany hoe nisy an'ilay night club teo aloha zany a discothèque toerana filanonana taloha fiangonana ngeza be moa izy zany am'izao fotoana zao a fiangonana mitrano fivavahana vaony oloko zany raha tianao ho fantatra ny fiafaran'ny andronao ianao nge raha marary fo lava marary lava fonao malahelo lava ianao tsisy fifaliana tonga de fantatra ny fiafaran'zany olona zany paster na any amin'ny famonotena na any amina famoizapo na any amina fadisompanantenana mandritry ny andro manenina mandra-pahantitrany ozy le vehivavy anankiray zay paster Michel tadidiko tsara zaho izy paster misaotra an'Andriamanitra fa mivavaka fa raha tsy mivavaka ozy izy feno nenina amin'ny fiainany nianatra izy a niaraka tamin'ny mpampianatrany niasa izy a niaraka tamin'ny patron ary tsy tafiditra tao ampiasana raha tsy nisy an'izany paster ozy izy kikisan'izany isak'alina paster fa rehefa mivavaka nesorin' jesosy tao anaty tao zany nesorin'Andriamanitra tao zany aloka ny fandehanan'ny olona zava-pona ny tabatabana ianao mitabataba io tsy misy Andriamanitra tsy zany fivavahany zany fandaninandro zany fivavahany zany fangoronakarenandro paster ozy ianao hoe rapasiny manakarena am'zany olona reraka no atsonay ao reraka ny fiainana reraka po malahelo lava ahoana olona tsisy fifaliana lasa manana fifaliana paster ko ahoana moa izy ny tsisy oatra an'Andriamanitra ohatry ny dokotera anankiray ohatry ny dokotera io misy dokotera rake paster tonga ao amitsika misy dokotera olona tsy miteraka manam-pahaizana sazy fam tsy miteraka tonga ao amitsika ao izy pampiteraka fa tsy miteraka mahay tsara miresaka momba ny fiterahana fa tsy miteraka am'izao tsika miresaka zao efa nomen'Andriamanitra zazy reny olo reny misy karazana dokotera narary fa rehefa tonga tao anatin'ny trano fivavahana paster salama mahafantatra ny fiafarany am'izay izy rehefa aveo misy zavatry ty fivavahany ty ary ozy izy hoe miariareny ianao nefa tsy fantatrao zay ho tompony tsy fantatrao nge hoe izy am'ireo zanakao reo e tsy fantatrao hoe iza ianao metretre mivadiko za nge mbola tanora paster misy zao nge paster mahagaga raha mijery vaovao tsika tatoatra 10 taona 20 taona 30 taona efa maty misy olona maty ao anatin'izany taona zany ka ahoana moa netreretinao fa tsy maintsy aritra mandrakizay ianao mandalo vahinsy-pivahintsika paster Michel mazava be ny ten'Andriamanitra paster David Fandeferana 70 taona ny andron'ny olona na 20 taona raha tahiny mateza indrindra zany nefa tsy midika fa tsy maintsy ho tratra amin'ny 70 taona na 20 taona ny olona reny fa indrisy fa misy aza olona voateraka avy any akibony mamany any amin'ny maternité androany dia ndosiny fahafatesana izany no mahatonga ny Davida te hiresaka mihitsy Davida manao hoe ampafataro ny farako sy ny androko de oko fantatro fa oloka andalo oko fantatro fa oloka andalo io moa no tena tianay ry havana mba hitondrana fanazavana aminao hoe tena ity fiainana eto ambonin'ny tany ity ho tapitra ary ty fiainana eto ambonin'ny tany ity a isy fiafarana izy ty fa maro amitsika moa no amafisiny devoly indraindray ny fo be deaibe moa paster nefa hoe za tena efa tsy mety amiko tsy mihitsy ty resakaresaka fivavahany ty indrindrandrindra moa mahitatsika somary ohatry ny tanoranora ohatran'izao izy mitoroteny fa tsy le paster efa somary efa le bebe reny a de izy manao hoe jerevo arako boikely reo ve no mitoroteny eo mitondra mandresy lahatra anay eo mety ho zay ny resaka ao fa izahay zay neverinao fa boikely tonga eto de olona efa nanana ny fiainana tany aloha tany ary mety ny lalana nandehananao zay mietreritra fa efa fotsy volo tsy nandehananay fa misy lalana koa nandehananay fa tsy nandehananao ary zay zany tianay hitariana ny sainao manao hoe izahay raha mbola tanora tahaka an'izao efa resy lahatra sady
anomana ny fiainana mandrakizay maika mo fa ianao zay efa ataontsika hoe 10 taona 1 taona zay mietreritra ozy ianao hoe za ndraiky mbola matanjaka za mbola mavita pompy mbola mavita pompy 10 ay za mbola mavita flexion za mbola mikotrany za mitaizataiza vatana non ry havana ozy ny tenin'andriamanitra manao hoe na de ny matanjaka aza na de zay milaza azo matanjaka aza atletisme tena matanjaka boxera matanjaka de ozy ny ten'andriamanitra hoe zava-pondreny olona ka zany no mahatonga anay te hiresaka androany manao hoe ny olona matanjaka indrindra maneran-tany pasteur de ny olona madio fo ny olona salama tsara ny fony milamina tsara ny fony ary io no mahatonga antsika miresaka hoe be de be ny am'izao ny tokatrano potehany devoly vokatry ny toe-po tsy misy fifandeferana tsy misy fanetreteny ary eo nareo mivady fa mikorotana inona miseho ato anatin'ny tokatrano am'izao fa ozy izy ianao manao hoe ndao rangaha anao divorce isaraka do isaraka zarao netana zany mitsy koa ny fandaminana avy any amin'ny fanjakana zaraina amin'ny sasaka netana de zao lo samy miala samy mibatiny azy de samy manao fiainana any keo moramora ianao fa tamin'ny fotoana ny rahanareo mivady ange nanangona an'ireo arenireo ka tao amponareo fa andovan'ireo ny zanakareo ny taranaka ny andovan'ireo ary be dibe notrany pasteur satria ianareo mivady androany mivavaka be mpanompon'andriamanitra be nareo mivady toy izy ianao hoe mifiavy mifiafarany reto taranako reto ndray tahin'andriamanitra eo fa ianao ve mietreritra faralasa ianao de mbola mpivavaka reo misy am'ireo taranakireo ge pasteur ka tsy andronao kory tsy androny kory zay alavony lohanao de anao ny fiainana izy ary misy lehilahy matozy efa mietreritra manao hoe voalasa eo reo de fa zany tompony mialatsiny amin'ny fomba fiteny tompony ny adika leto tanàna aty aminany lakileo izy satria zany lamato zany mibaiko an'io zany mandidy an'io azonao ianao nefa mietreritra fa reo zanakao reo de hiaraka aminao ho any amin'ny fivavahana foana zay no mahatonga anay tehiteny manao hoe ampifamatory amin'andriamanitra ny fiainanao ampifamatory amin'andriamanitra ny fiainam-pianakavianao zay no mahatonga antsika pasteur amin'ny asabotsy avy zao de izy vavaka matanjaka ho an'ny ankonana maro mandefa mesazy amina pasteur ato anatin'ny telefôna koa be debe ny olona mandefa mesazy rehefa mitoroteny any amin'ny onjam-peo pasteur korotana ny tokantranoko zao lasa n'le lehilahy ohatr' zao ny vadiko lasa n'le vehivavy ohatr' zao ny vadiko navelany ato ny zaza 10 izy zao lasa tsy nomeny karamo zay vao nanapatana pasteur amitsity izy hatramin'izao tsy miverina tsony potika ny fiaina tokantrano ny antony de rehefa manontany fa inona nanabavy natonga azy nandeha satria pasteur zay tsy mifandefitra tsisy fifandefenana ao atokantrano monjomonjo lava konjokonjo la tsy mba misy tsikitsiky tsisy fifaliana be debe ny tokantrano tatrano zany satria fetsiny devoly ka ataony devoly any avelambelany any ianao misy fifaliana fa tokantrano ianao konjokonjo ka ozy ny tenin'andriamanitra ety inona ary no andrasako am'izany ozy izy inona ny andrasantsika am'izany de izy manao Jehova tompo ihany no atenaiko andiny fa fito de milazan'izany ny tenin'andriamanitra ary ankehitriny ozy inona ary no andrasako tompo ianao no atenaiko fantanina zany pasteur mipetraka ankehitriny ary inona ny andrasan'ny retolona miainatsika reto raha izany ny zava-misy eto ambonin'ny tany matanjaka tsinitsinina ny andehandehanan'ny olona tsinitsinina ny tabatabanao tsinitsinina inona ary no andrasantsika zany tsotra ny tenin'ny Davida manao hoe enao no atenaiko hoy zay mantsy anao hoe mbola misy azo antenainy zay rehetra velona mbola misy azo antenainy ny fiainanao zay neverina fa potika sy ravy io a raha hitodika amin'andriamanitra ianao mbola misy azo antenainy rahalahy malalako zay mahitanay am'izao fotoana zao misy fotoana ny vadinao mivavaka teo izy ianao manao hoe za tsy tia tsena tsy tian'io fivavahana io fivavahana eny amin'ny secte io lavazy de servoandro pasteur zay no matratra anareo any de tratrany zany nareo tratrany zany de ohatran'izao nefa rahalahy tsy fantatrao vavaka ataony vadinao io no mampandeha ny fiainanareo mivavaka ataony vadinao io no mampandeha ny fiainanao mampilamina ny fiainanao mahatonga anao mbola salama afaka mirijarija tsara manao an'io asy io mivavaka ho anao ny vadinao manao fanatitra afenina mihitsy ny vadinao mba hitondrany ambavaka anao azony pasteur midika an'izany de tsotra io fivavahana atao io pasteur de misy vokatra misy anabavaka ray zay ijoroka volombelona amitsika eto tadidiko pasteur izy fotoana io anabavy io de narary fo ary taolana ny fonoditra izy niditra ato anatin'ny fiangonana tena olona sady misy fofona no mahi zany hoe masony zany sisa ngeda be de ny sofiny ny olona moa rehefa mahi pasteur de zay ohatra lasa lava sofiny zany de ohatra lasa be maso zany a de mivadika ohatra be orona ihany keo de zay sisa ny paoziny vehivavy io niditra ato anatin'ny fiangonana fa n'izao ny zavatra nataony vavaka ny vavahany izy mandritra n'ray volana de nametra-panontaniana hoe maninona ary ty vehivavy ty tsy mety miova mihitsy ny fiainana inona ary mahatonga azy tsy salama ay pasteur rehefa nanontaniana sy ny fakafakany izy nanontaniana de zao ny zavatra nyteneniny manao hoe ay misy olona tsy navelany eloka misy olona tsy navelany eloka misy olona tena tsy navelany eloka zany hoe io olona io de tena nitazominy hatramin'ny farany mihitsy tao anatin'ny fony tao manao hoe raha zay zany ray tsy mamela eloka an'iny raha zay zany ray tsy mamela eloka an'iny fa mafy loatra ny nampitondragnina ary zany mahatonga
tatran'izao aretin'izao fa rehefa nataony vavaka nampifantarina azy tahaka an'izao paster zay mahatonga le hoe eto voafetra ihany ny fotoana antsika amin'ny rahalahy fa any amin'ny fiangonana dia misy fotoana mety hoadiny ray ora iray ahafahana tena hoe mampafantatra anao ny sitrapon'andriamanitra dia rehefa nampifantarina azy ny sitrapon'andriamanitra zao ny zavatra nyteneniny vonina pastera tena amela heloka ao izy magaga pastera izay teny zay fotsiny nandrasan'andriamanitra amela heloka izy so dia sitrany eo anabavy ary miala tao anatiny maivana ny fony le nisy alahelo le nisy rata maro amin'irety olo reto pastera ny tatrany salobona ny fony tatrana fisalobonana ny fony araka ny ten'andriamanitra hoe am'izao ve dia mbola misy salobona ihany voasalobona ihany ny fonareo zay ny mahatonga ny tokatranona mikorotana zay ny mahatonga ny fiainanao tsy milamina fa ozy izy zay manao hoe efa voamana ve ny mandrakizay anao oko fantatra fa olo-kandalo ianao oko fantatra fa tahaka ny vopelantanana eo anatrehan'andriamanitra ny fiainatsika mandalo aza mantseny andro lava aza miteny mirehareny amin'ny apitso fa na dia navoaka ny anio raha tsy fantatra kristianina maro pastera nefa niala tamin'ny tompo niala tamin'andriamanitra fa mamerina anao zay androany raha araka ny teny pastera teo hoe vokatry nataon'ny olona nataon'ny pasteranao nataon'ny mpiara-miasa sy ny mpiara-mivavaka no mety natonga anao niala tamin'ny fiangonana no elao fa ianao aza miala amin'i jesosy ary zay nitsotsika ny olona amin'ny sabotsy avy zao amin'ny sivora maraina etsy amin'ny paradisy ery amin'ny tafiavana vaon'ny kifobe mangarana hoy zay manao hoe tonga avy ianao miandry atsika eo amin'ny tompo ety am-pamaranana pastera dia falitsika ny te ilaza amin'irety olo reto hoe tsy mbola niova andriamanitra mbola afaka manova zavatra andriamanitra pastera ya ivavaka tsika ety am-pamaranana io misoratra amin'ny takelaky ny fahitalavitra io moa ny numéro azahoanao anay ary raha tsy hitanao ihany koa ny toerana dia afaka manontany zany ianao zay angamba ny fotoana antsika pasteur manome fotoananao zay amin'ny manaraka indray ny pasteur Michel hitondra vavaka ety am-pamaranana ary azadino amin'ny sabotsy amin'ny 6 heures maraina ny fotoana antsika dahoary vavakantsika tompoka ry tompo andriamanitra rainay izy tsara indrindra zay any an-danitra ny fandaranay teto no tapitra tamin'ity androany te fa ny fifandraisan'ny retolo reto aminao kosa tompo dia isan'andro isan'ora isan-tsekondra isa-minitra mivavaka amin'izao fotoana zao eto anatin'ity fahita lavitra ity reo olona rehetra zay manana retim-po ao anatina palpitation tratran'ireny karazana groker tratran'ny karazana zavatra maro samihafa vokatry ny fo tositra miaka midina mivavaka amin'ny anaran'i jesosy amba hitondra fanasitrananao azy ity fotoana androany ity da io jesosy nitokatrano rehetra zay mampandrosany zao fahita lavitra izao ho feny mivoninahitra sy ny fahatsaranao ary ho tahinao ny fiainan'izy ireo ka ho feny mivoninahitra ao andray fahasalamana izy fanasitranana felo avy amin'ny fanay masina saotra indrindra jesosy io alleloia amen ya saotra indrindra pastera ny amin'ny fiarahantsika amin'ny rahalahy tao anatin'izay rehetrarehetra zay makasitraka ny namana teknisianina napitany sary ho antsika menakafy tatatokatrano ihany koa dia hotahiny tompo hoe manatena ny fankahita-tava amintsika tahiny jesosy tompoka veloma tompoka vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandeha tantety izy mba asa Aku nanisik, ampunya